Découvrez la beauté de Madagascar avec le professionnel Madabest Diego Suarez. Rendons votre voyage agréable. Vous regardez Zahatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Miaraba antsika indray mpanaraka ny fandarana Zahatany. Commune ambanivohitra iray 7 kilometatra miala ny tampon-tanàna Toliara antsoina hoe Miary nanovantsika fizahana atao anatin'ny fandarana Zahatany androany. Commune Miary izay ahitana fiamina ficus izay vakoka tranainy vavolombelon'ny tantara no sady ihany koa mikolo ny kolontsaina maha-malagasy. Rehefa zohina tsara ny nahatongavan'ity azo ity tao amin'ny Miary dia atsapana fa efa taonjato maro tany ny malagasy nefa nanana fifandraisana tamin'ny olona hafa firenena. Niavaka ny nahatongavan'ny ekipan'ny Zahatany tany Miary satria sambany teo amin'ny fiainan'ny ekipa tsirairay no nitaingina fiara 4x4 vaovao be izay novokarina teto Madagasikara dia ny Karenjy. Nandritra fiarahana tamin'io fiara io no nahatsapana fa mamendrika vaovao foana ho an'ny fizahantany eto Madagasikara ny fanomezana tolotra vita malagasy ho amin'ny mpizahatany tonga eto amintsika. Ny fiamfaly ao Miary Toliara ny fiara Karenjy ary ao ny fanadihadiana ho entin'ny Lemana Elysée. Fito kilometatra avy eto tampon-tanàn'ny Toliara miakavaratra Tsinanana no misy ny commune ambanivohitra Miary. Misy ny Fihamy. Hazo iray manana tantara mifamatotra amin'ny tantaran'ny tanàn'ny Toliara no fangatapitahina sy fanaovana voady. Fiara Karenjy 4x4 Mazana 2 pick-up version Prestige no hitondra ny ekipan'ny Zahatany. Tahiry no nitondra, mpiandraikitra ara-barotra sy assistant de direction ao amin'ny hôtel Moringa eto Toliara. Sy atrasy iray ao anatin'ny vondron'orinasa entreprise sociale solidaire Relais Madagascar manana foibe ao Fianaratsoa. Hika farany amin'ny fiara novokarin'ny orinasa Karenjy Madagasikara ny 4x4 Mazana 2 pick-up version Prestige. Ny mampiavaka azy amin'ny fiara mahazatra izy zany ny élément rehetrarehetra amin'ity tomobile ity zany dia natao ho an'ny eto Madagasikara daholo tena hoe ny étude élémentaire mihitsy na ny haavony na ny matière ampiasaina aminazy na ny zavatra atao anatin'ny habitacle zany tsisy hoe zavatra fotsiny hoe haingokaingony fa miazaka. Izay zany no misy mampiavaka azy. Orinasa tokana mpamokatra fiarakodia hatramin'ny taona 7 teto Madagasikara ny orinasa Karenjy. Niainga tamin'ny foto-kevitra voavolavola tao amin'ny IMI na Institut Malagasy de l'Innovation tamin'ny fotoan'ny Repoblika faharoa. Fiarafo no nahafantarana ny Karenjy tamin'izany. Niara-niaraka tamin'ny fanorenana ny chantier naval ACN natao mananjary sy fiaramanidina malagasy itsikitsika ary ny fitantanana ny Canal de Pangalane. Reharesy lasa nahafantarana ny Madagasikara teo amin'ny tontolon'ny famoronana ny orinasa Karenjy. Tao anatin'ny 5 taona zany hoe ny 5 hatramin'ny 7 dia efa nahavita fiara amanjatony. Modely tokana ny Papa Mobile, fiara vitan'ny Karenjy nitondra ny Papa Jean Paul II tamin'ny fandalovan'ny tao Fianarantsona nandritra ny fitsidiany teto Madagasikara ny taona 7 lasa vakoka ho fahatsiarovana ao amin'ny foiben'ny Karenjy Fianaratsoa mandraka ankehitriny. Karazany fiara efa novokarin'ny orinasa Karenjy ny hoe Fauka, camionnette bâché na Hazardtop, ny Kalesa, cabriolet, ny Jejo, fiara kely fientina antanàn-dehibe no sady azo atao fiara karetsaka tany amin'ny taona 90. Taorian'ireo ny modely Karenjy Mazana sy Iraka, 70 vokatra tamin'io ary nanomboka tamin'ny taona 1992 ny fiara 4x4 Mazana 2 version Prestige. Ty fiara hoentsika ity zao nivoaka tamin'ny mois de juin zany hoe 3 volana lasa teo zay. Ny Karenjy Mazana 2 rehetra amin'izao zany aloha mbola vaovao daholo mihitsy satria mbola herintaona kelikely teo zay namokarana hoe tena nivarotana ny tomobile ity. 4x4 ity le version anankiray misy clim Prestige ny fiantso anazy. Version Prestige zany ny fiantso anazy. Ity zany mobo misy anankitelo izy dia ity no farany ambony. Côté confort vita ny seza sy ny zavatra atao anaty rehetrarehetra zany vita eto eo Fianaratsoa eto Madagasikara. Dia ohatra hoe ny atao anatiny zao ina moty mousse le malaza be eto Madagasikara no ampiasaintsika. Ohatr'izay ihany koa ny cuir. Véhicule rustique na fiara natao hahatanty ny karazan-dalana misy aty Afrika sy eto Madagasikara ny fiara Karenjy Mazana 2
Natao an'ny tany mafana sy tsy misy atahorana amin'ny solika fampiasa eto amintsika koa ny moterany DV6C 110 chevaux HDI. Tsy misy valaka amin'izay ny multiplexage, ny refroidissement ary ny filtration. Fibre de verre, polyester no nanamboarana ny carrosserie. Consommation any raha mixte zany ataontsika hoe en ville sy piste na sur route ataontsika hoe eo amin'ny 8 eo. Raha ohatra hoe lalana malalaka tsara izy sur route 7 litres au 100. Zay zany tena anisan'ny avantage-ny koa satria izy en tant que hoe 4x4 izy nefa izy tsy mihinana solika be dia be ohatran'le fiara tsy mataho-dalana hitantsika isan'andro hoe. Ka reny ve mieritreritra hivarotra fiara any ivelany sa eto ihany? Hatreto aloha mamokatra tsika ho an'i Madagasikara, mety mbola any aorindrina any fa ny eto Madagasikara aloha zany no tena ho reharehantsika mavokatra avy eto dia tsika eto ihany koa no manjifa azy. Firy eo zany no efa navoaka efa miasa amin'izao? Maromaro ny efa niasa zany hoe ataontsika hoe any amin'ny efa any amin'ny 5 any ho any angambany zany miasa eto zany zao hitantsika eny an-dalana eny misy ilay orinasa goavanareo no tena mampiasa azy. Dia misy ihany koa efa ny carnet commande zany amin'izao azo lazaintsika hoe efa azo lazaina hoe efa fenifeny ihany. Zany hoe tsika koa zany tsy afaka mamokatra mihoatra ny tokony ho izy satria ny orinasa mbola kelikely. Dia izay trandratsika ihany zany no azontsika vokarina zany hoe manodidina ny tomobile 2 isam-bolana eo. Nanahoana ny fomba fahitan'le mpanjifa izay famampiasa an'ilay izy? Inona ny remarque, inona? Hatreto aloha zany tsy mbola nahitana olana be zany hoe fahasimbana moa zany misy ihany satria ny fiara mandeha. Fa anisan'ny mampiavaka ny karenjany koa zany service après-vente zany hoe ny fandraisana tanana ny fahasimbana rehefa anatin'ny fotoana voafetra zany dia ny technicien sy ny mécanicien karenjy mihitsy no mijery ny fahasimbana no mijery toerana hitranga an'izay. Dia hatreto aloha tsy mbola nisy hoe olana goavana fa ny entretien vitsivitsy no tsy maintsy atao foana. Ny orinasa vaventy na multinationale eto Madagasikara no marisika manjifa sy mampiasa ny fiarakaretsy 4x4 Mazana 2. Manaraka azy eo ny mpanao lanonam-pianakaviana sy mpizahatany vahiny ary maso ivosa santsasany miasa eto Madagasikara. Ny tombony amin'ny fampiasana azy aloha zany satria ny anisan'ny rehefa hividy azy ianao mety ho hafa ny hevitra hividiananao azy satria ny orinasa reo le Madagasikara zany mamboatra an'ity tomobily ity. Dia ataontsika hoe fiantso anazy mahazatra hoe entreprise sociale et solidaire. Zany hoe famoronana asa zany no tena antopisian'ny orinasa namboatra an'ity tomobily ity ireo le Madagasikara zany. Zay zany dia efa karazana ohatran'ny motivation anankiray raha ohatra hoe anjifa ny vita malagasy ianao zany dia tia tomobily ity tena zato isan-jato malagasy mihitsy ary manampy ihany koa amin'ny famoronana asa eto Madagasikara. Zay zao anisany anankiray ihany koa. Raha manafatra fiara vaovao ohatran'izay vao nivoakanina zay, mitovitovy ny vidiny sa moramora kokoa ny any karenjy? Raha ny mitovitovy aminy aloha, raha ny fiara mitovitovy modely aminy dia moramora kokoa ny karenjy. Ankoatran'izay moa zany misy ihany ny misy ambony ny option sy ny ao anatiny sahala amin'izay fa raha ny mitovitovy leny taminy ny avy any ivelany dia mora kokoa ny karenjy. Ty zany ohatriny ty prestige ty? Ny prestige aloha zany zao tarif hors taxe angamba no teneniko anao manodidina ny 20 tapitrisa ariary. Tonga soa eto amin'ny fihamimiary, hazo faly fangatapitahiny, fanaovana voady sy ivo ny fiforonan'ny tanàny Toliara araka ny lovantsofiny manankasina mandraka ankehitriny. Tsy fangatapitahina ihany fa tafiditra ao anatin'ny toeram-pizahantany ety Toliara ny fihamy eto Miary. Ny komina no mitantana azy satria andoavam-bola ny fitsidihany. Ramatoa Herinirina, mpiasan'ny komina Miary no hitarika antsika mandritra ny fizahana. Tahaka ny toerana omena hasina rehetra eto Madagasikara, esorina ny kapa na ny kiraro rehefa hiditra ato. Ato amin'ity fotokazo izay
fangatahan'olona fitahiana io ao zany. Ao zany ny toerana izay hoe nandevenana zazavavy kely anankiray eo amin'ny 12 taona zany le zaza. Zany hoe nalevimbelona zany ao anatin'io foto-kazo ao, zany hoe ao ambany ao zany. Rehefa vita hady zany hono le lavaka de natao anatin'io lavaka io any ambany any zany le vilany ngezabe. De nalaina zany le zazavavy, zany hoe izy mbola velona zany nampidirina ao anatin'io vilany io ao. Io kakazo fihamy zay tazantsika io zany hoe sapakazo anankiray zany, misy fakany, zany hoe misy fakany kakazo ohatrohatran'ireto zany, reo misy fakany kiraviravy reo. Ohatran'io zany le fakany kakazo mitovy amin'igny sapany kakazo igny. De igny fakany kakazo igny amizay zany nampidirina ao anaty vilany miaraka am'le zazavavy. Zay vao nisaromana sarin'ny vilany ao zany izy de nitotofana tany. De le sapany kakazo amizay zany natsangana natao sahala amin'ny mamboly zanakazo zany eo ambonin'le lavaka nandevenana an'le zazavavy kely zany. De igny sapany kakazo natao teo voalohany igny amizay zany, i zany lasa niangezabe io. De niteraka an'ireto kakazo maro be tazantsika ato reo zany. Zany hoe misy fifandraisana avy amin'io kakazo anankiray afovoany io daholo zany reto kakazo maro be tazantsika ato reo. Izay no tantara velona eto amin'ny fihamy miara, fa ho tohizantsika ny tantara entina Ramatoa Erinirina izay rehefa avy eo, fa andao aloha ho fantarintsika vetivety ny hazo fihamy. Figue na ficus no anarana fiantso amin'ny teny mahazatra ny hazo fihamy. Ao anatin'ny division Trachyophyta plante vasculaire. Sokajina klasy Mangoliopsida dicotylédone. Ordre urticale. Famille Moracea, genre ficus, manana karazany na espèce hatramin'ny 700 isa. Maniry amin'ny toetany rehetra ny fihamy na ficus, indrindra amin'ny toerana tropicale sy subtropicale. Izay no saika ahitana azy maneran-tany. Maniry ambony vato ny sasany na lithophyte, ny sasany maniry amin'ny zava-maniry hafa eo ankaikiny ihany na épiphyte. Rehefa mihitsana ny voan'ny fihamy, matetika miraikitra eny ambony tahony na branche. Orana sy rivotra miampy hafanana no mahaloa ny voa dia mampitsiry azy avy eo. Noho io dia maniry avy ambony tahony midina amin'ny kiraviravy mitsatoka amin'ny tany ny fakany, izay vao maniry indray eo ankaikin'ilay renin'ilay hazo. Tahak'izay avokoa ny fomba faniriny ankamaroan'ny fihamy, mahatonga azy mitombo mitangorona eo amin'ny manodidina ny aniriny ihany. Ficus lutea na amontana hoy isika, Ficus trichopoda na aviavy, ny nonoky no tena malaza amin'ireo karazany ficus 13 misy eto Madagasikara. 400 no hazo tompon-tany na ficus endémique eto amintsika amin'ireo, araka ny tatitra nataon'ny ONG MBG na Missouri Botanical Garden tamin'ny taona 2012. Misy koa ny botanista miantso azy ireo hoe figue roche malgasy. Hazo nampidirina teto Madagasikara ny ficus banyan, karazany ny arbre sacré toeram-pizahantany iray ao Mahatsinjonosy Belleville. Any Inde sy Pakistan no niavian'io karazany fihamy io, fa mitovitovy amin'ny banyan chinois pleurant izay mbola isan'ny fihamy avy any Inde sy faritra atsimo atsinanan'ny Azia iny. Any Inde ihany no misy ny karazany fihamy antsoina hoe botry. Io ilay malaza indrindra any amin'ny tanàny Bodhgaya any Patna, Inde du Bihar. Tao no nisehon'ny fahazavana na illumination tamin'ny Bouddha rehefa nitoetra nandritra ny taona maro tao ambanin'io foto-kazo io ny tenany, nanao méditation na nieritreritra mankany amin'ny tontolo tsy tamaso. Tao ihany izy no nanomboka nizara fahalalana tamin'ny mpianana, izay no mahisan'ireo toerana 4 fanaovan'ny bouddhiste sy hinduiste fivahinanana masina io fihamy botry na figuier de pagode na arbre de la Bodhi na pipal any Bodhgaya io. Isan'ny mpianan'ny Bouddha tao i Anathapindika, ilay mpanan-karena tsara fanahy sy tia nizara tamin'ny manodidina azy. Tao anatin'ny vazy volamena fanaterana fanatitra eo am-pototry ny arbre de la sagesse na arbre de la Bodhi izy no nalevina. Tantara tsy lavitry ny an'Pelavola eto amin'ny fihamy miaro toliara. Ny antony nandevenana velona an'le zazavavy hono, io renirano fierenana io zany taloha, zany hoe avy any atsinanana zany le rano de nandeha ny anatsimo ohatr'izao zany.
Zany hoe tsy fierenana zany ny anarany tamin'izay fa nataondry zareo hoe Tolia. Tolia. Ifotaka zany anaran'ny tanàna misy anay toy. De rehefa zany hoe le renirano Tolia zany isan-taona rehefa tonga le fotoanan'ny fahavaratra, miakatra zany le rano. De mitondra zavatra maro zany le zavatra potehina, ohatra hoe ny fambolena, ny fiompiana, ny trano fonenan'ny olona hatramin'ny ain'olona matiny. De afoeziko koa zany le tantara satria avy amin'ny anaran'io renirano Tolia io zany nahatonga an'le hoe Toliara. De rehefa maty hono le mpanjaka nitondra tamin'io fotoana io, de nisy mpanjaka nandimby azy indray zany teo amin'ny fitondrana. De zao zany nataony hoe hovatsika hoe anaran'le renirano Tolia fa anarany amin'ny maha Tolia azy efa lasa ny tanànan'ny Toliara io. De satria manko le renirano Tolia Maniambato de manday raha maro, ataontsika hoe Maninday. De lasa natao hoe Maninday indray zany anaran'le renirano Tolia rehefa avy teo zany. De nisy mpanjaka hafa indray zany nandimby azy teo amin'ny fitondrana. De zao nataony hoe maninona ary le renirano Maninday raha ohatra ka avily lalana mandeha miakandrefana. De ao izy le vahoaka tamin'izay fotoana izay hoe mety zay mpanjaka fa aleo avily lalana any le rano. De rehefa nalaina hono le ambiasa tamin'io fotoana io, zany hoe ambiasa efatra zany ny hitandry zareo. De nanontanian'le mpanjaka zany le ambiasa hoe ainareo ambiasa ve? Mampiary an'io renirano io andeha miakandrefana any, zany hoe ampivily lalana azy zany. De nanaiky zany ry zareo ambiasa fa mahay. Fa alohan'ny hanatanteranay an'io asa io ny mpanjaka mila manatanteraka sorona amin'le renirano. Zany hoe tsy hisoronana biby zany le rano fa hisoronana ain'olona. De zazavavy kely alaina hanatanterahana an'io sorona io. Zany hoe eo amin'ny 9 taona zany ka hatramin'ny 15 taona. De marina zany fa mbola virgine le zazavavy. De niteny zany ry zareo ambiasa hoe tena mahatsara an'le sorona mpanjaka hoe le zanakanao nateraka anao alaina hoe hanatanterahana an'io sorona io. De namaly zany le mpanjaka fa hoe tsy misy hafa hoe rehefa zazavavy virgine. Na zanako zay hoe na zanak'olona hafa rehefa vehivavy virgine tsy mifanova. Nisy hono olona mpivady avy amin'ny foko atao hoe tsatsaka, zany hoe manan-janaka vavy tokana zany reo olona reo. De izy mivady zany no nanapa-kevitra hanome an'le zanany vavy tokana zany. De zanakan'igny olona mpivady igny zany, izy zany nalevimbelona ato amin'ity foto-kazo ty ato zany. De zany hoe rehefa vita fandevenana ao zany le zaza, maro moa le fomba nataondry zareo ambiasa zany tamin'izay fotoana zay satria nisy le famonoana aomby, zany hoe le aomby mazava loha. Tapany faharoa ny taonjato fahavalo ambin'ny folo no nisehon'ny tantara. Teo anelanelan'ny taona 1730 1730 ny daty nomeny Ramatoa Herin'irinanay. Fotoana nanjakan'ny mpanjaka Masikoro antsoina hoe Andriantompoamanarivo na Itompoamana. Foko Masikoro ihany antsoina hoe Tsatsaky no niaviana ray aman-drenin'ny Pelavola. Regiso ny anaran-drainy, Reboda ny anaran-dreniny. Falimana, Lahimainty, Tsikiloly, Tsimahito. Ireo no anaran'ombiasa efatra nanatanteraka ny familiana ny reniranon'ny Maninday ho lasa fiherenana ankehitriny. Rehefa vita zany le fomba rehetrarehetra nataondry zareo teto amin'ity toerana ty eto zany, de nandeha ery amoron'ny renirano Maninday ery zany ry zareo. De eo zany le ambiasa niteny tamin'le rano hoe manomboka androany lay hoe miherigny magnavaratsy Maninday, miary miakandrefana agny. De niteny zany zay hoe miherena agny, miherena miagnavaratsy, de miaria miakandrefana amizay. De eo zany nalain'le mpanjaka zany hono le tehina taminy, zany hoe le manjakabe tany zany, de nazera tao anatin'io rano ao. De amin'io tehinan'ny mpanjaka io zany lasa misy rano mihodinkodina regny zany, zany hoe le rano miherigny. Io rano amizay zany ro lasa nitarika ny Maninday nandeha nianavaratra any zany.
niteny le ambiasa tamin'io mpanjaka io fa hoe manomboka amin'izao mpanjaka hoe fa tsy ataontsika maninday hoe anaran'io renirano io satria iny entina verina avy ato hoe dia ataontsika hoe fierenana sasa nahatonga le hoe fierenana avy amin'le teny ry zareo ambiasa hoe miherena mianavaratsy dia lasa fierenana zany anaran'le rano nanomboka teo dia anaran'ity tanàna misy anay ity indray zany nanomboka tamin'io fotoana io ny teny indray zany ry zareo ambiasa hoe anaran'ny tanàna io fa tsy ataontsika satria moa anaran'le tanàna zany taloha ifotaka dia niova faharoa zany ny anaran'le tanàna lasa Namangoa dia eo zany le ambiasa ny teny tamin'io mpanjaka io fa tsy ataontsika Namangoa hoe anaran'ity tanàna ity fa le renirano maninday miary an'le tanàna i lasa fierenana agny iny dia aleo zany ataontsika hoe miary agnaran'ny tanàna misy antsika aty hozy izy le ambiasa tamin'izay fotoana izay dia lasa natao hoe miary zany anaran'le tanàna dia lasa natao hoe fierenana anaran'le renirano fierenana izay zany le tantaran'ity toerana ity zany tompoko. Tsy tantara lovantsofina ihany na angano ny tantaran'ny fihameto miary. Ny fomba amam-panao arahineto no manamarina io sy ny fijoroan'ny taranaka na fianakavian'ny Pelavola sy mpanjaka Tompoamana miatrika ny famonoana omby isaky ny misy ny fahatanterahan'ny voady ka manatitra fanatitreto ny olona nanao izany. Manan-kasina tahaka ny toerana fangatapitaina sy fanaovana voady rehetra misy eto Madagasikara ny fihameto miary ka didina ny fanajana ny fadifady rehetra voarara rehefa mitsidika eto. 3 taona ny fihamotranainy indrindra naniry teto ambony tany. Tany Seilanina no nisy azy io, nentina avy amin'ny faritra avaratry andiny tamin'ny 726 talohan'i Jesosy Kristy, naniry hatramin'ny taona 2,530. Manana endrika fo ny ravin'ny fihamy le figuier de pagode na arbre beau na pipaly any Godh-Gaya any Inde ny atombohan'ny fivavahana bodista voalaza teo. Manana endrika fo tahaka izay koa ny an'ny fihameto miary ka isan'ny antony takin'ny mpizahatany vahiny mandalo aty amin'ny faritra Toliara ny hitsidika azy. Tongava aty Toliara indrindra fa aty amin'ny commune rurale Miary mamangy an'ity toerana manan-tantara izay vangintsika amin'ny alalan'ny fahitalavitra aty. Dia ny fidirana ato zany tsy dia sarotra be fa 500 ariary par personne zany le gasy dia 5000 ariary par personne zany le étranger. Dia tongava maro tompoko fa vonona andray anareo zahay ato amin'ny fihany aty Miary. Hôtel Moringa no nampiatran'ny ekipa tao aorian'ny fitsidiana ny fiamiteny Miary. Ny tao-trano na architecturany no misarika sy manaitra ny mpandalo eto Toliara an-trano ato. Manampy izay ny fahalalan'ny mpizahatany fa hôtel solidaire et responsable ny hôtel Moringa ao anatin'ny vondrona Relais Madagascar mpanamboatra ny fiara karenjy no tangenina teo. Karenjy any Fianarantsoa zany ny foibeny dia ny resaka hôtel solidaire zany anisan'ny activité any Relais Madagascar. Dia ny antom-pisiny Relais Madagascar zany hoe entreprise ESS, entreprise sociale et solidaire zany hoe akoatra ny fanomezana fahafapoan'ny vahiny amin'ny hoe mpandray vahiny any hôtel dia ihany koa ny fanomezana asa ny mponina amin'ny toerana hipetrahana zany hoe raha ho an'ny hôtel Moringa manokana dia eto Toliara. Eo ihany koa moa ny hoe responsable satria efa mirona tsikelikely zany zao tsika amin'ny fampiasana ny angovo raha tsy hiteny fotsiny hoe ny chauffe-eau ampiasaintsika efa solaire. Dia ankoatr'izay ihany koa zany zany hoe ny hazavana ny jiro sy ny courant ampiasaintsika ato efa mirona tsikelikely mankany amin'izay resaka hery masoandro izay ihany koa. Ny hôtel zao dia anisany mampiasa pile dia tsy vitantsika eto Madagasikara aloha hatreto ny mamadika azy ireny zany hoe mirecycler anazy zany tsy mbola vita dia mangataka zany ny vahintsika rehefa mandeha izy hoe afaka mitondra ve izy, tsy mitery antsika izy fa mety avesatra koa nefa ny entany fa mangataka tsika dia efa misy pochette kely raha manaiky izy dia ampiarahana aminy dia miaraka amin'ny taratasy kely rehefa tonga eny amin'ny seranam-piaramanidina hody izy. Salasala amin'izay.
tsy any amin'ny fandraisana ihany no anindraindranany maha-orinasa na entreprise sociale et solidaire no hôtel Moringa izay fa hatramin'ny fomba nandraisana ny mpiasa 500 miasato. Ny fanaka sy ny fitaovana nanamboarana azy dia avy amin'ny akoreto Madagasikara avokoa. Tao anatin'izay fotoana sokafana izay koa zany a dia hita sy tsapa hoe misy retour tsara ilay izy a. Betsaka ny vahiny mandray an'ilay izy tsara ary manaraka tsara an'ilay concept. Rehefa mandeha mody izy moa zany misy boky volamena ato amin'ny hôtel, misy an'ireo avis isan-karazany koa ny anatin'ny internet any a, dia arakarak'izay moa zany dia hita hoe tafita ihany aloha hatreto sahalan'izay. Ny architecture-ny hôtel zany tena napetraka mihitsy amin'ny resaka vato sy hazo dia vohitra zany izay satria izay ihany koa no vato eto aty amin'ny faritra sy hazo aty amin'ny faritra zany dia izay koa no navohitra tato amin'ny hôtel. Ny confort ny chambre moa zany a misy ny azo lazaina hoe misy ny rehetrarehetra satria ny chambre rehetrarehetra misy azo daholo ataontsika minibar, téléphone, coffre-fort, misy terasy ihany koa, terasy tsirairay mihitsy ny chambre dia misy TV télé par satellite au chaudement bien sûr zany. Dia ny produit d'accueil moa zany ny ezahana impersonnalisena ihany koa, misy izy ampiasain'ny client, misy koa afaka entiny atao souvenir. Manana efitrano fatoriana 720 ny hôtel Moringa Toliara, double, twin, single, azo jifaina amin'ny sarany iray alina sy 2 hetsy ariary, 4 alina sy 2 hetsy ariary ny suite junior ary 4 alina sy 3 hetsy ariary ny familial. Tafiditra anatin'io ny sakafo maraina. Mahazaka 80 couvert ny restaurant gastronomique, ahitana karazan-tsakafo ahafantarana ny faritra Toliara, ankoatra ireo soran-tsakafo Europeana, Aziatika sy Malagasy. Sarotiny amin'ny fanajana ny fepetra sy lalàna mifehy ny fitrandrahana ireo akora-tsakafo ny hôtel, ohatra amin'izany ny trondro sy hazan-dranomasina. Manana salle de massage, salle de réunion sy conférence ho an'ny mpandrindra hetsika sy fivoriana. Mampanofa automobile ihany koa ny Moringa Hotel, manana ny 4x4 carenjy izy dia manana ny bus ihany koa izay afaka hampanofaina na ho an'ny transfert ho any amin'ny aéroport zany na ho an'ny trajet lavidavitra kokoa zany ohatra hoe Menavaratra, Makanisalo, Tananarivo, arakarak'izay fangatan'ny vahiny zany. Ny hôtel zany natao an'ny rehetrarehetra, zany hoe na mpitsangatsangana io vahiny fianakaviana, na ihany koa mpandraharaha, na ihany koa olona vao hitsidika ny Toliara, hijerena zava-misy aty Toliara, dia mety amin'ny rehetrarehetra ny hôtel satria centre ville izy. Zany hoe tena akaiky azy daholo zany na commerce, na boutique souvenir, na ny birao isan-karazany amin'izao fahavitan'ny lalana makany Ifaty zao ihany koa moa izay plage malaza eto Toliara dia tsy lavitra fa ataontsika hoe 45 minutes. Zany hoe raha mivatana ato amin'ny hôtel ianao ka andeha hamonjy plage dia indray andro ihany dia mandeha ianao maraina dia tafaverina tsara atao amin'ny hôtel, ny hariva tsisy problème mihitsy. Mpizahatany aziatika no tena mariska miantrano atao amin'ny hôtel Moringa. Manaraka azy eo ny Europeana izay vao ny teratany malagasy. Mihoatra ny 500 isan-jato ny taux d'occupation rehefa amin'ny fotoam-pizahantany eo anelanela ny volana Jona sy Novambra. Tsara manamarika fa 320 ireo karazana fiamina ficus hita manerana Madagasikara fa 420 amin'ireo ihany ny espèce endémique. Nandritra fanatotosana ny fanadihadiana iny ihany koa no natsapana fa tsy ampy ny firaketana na ny fanapareahana fahalalana mahakasika ny vakoka sy ny kolontsaina eto Madagasikara ka tokony hanomezana fiofanana ireo gida na mpitaridia sy ireo mpitantana andreny toerana manatantara ireny. Ilaina ihany koa indrindra ny firaketana azy ireny amin'ny alalan'ny boky na amin'ny alalan'ny internet toy ny blog sy ny fananganana site internet. Izany moa dia irahana mamokatra amin'ireo tena mahafeno tantara mba tsy ho lova-tsofina na ho angano ihany ny tantara mahakasika ny vakoka sy ny kolontsaina malagasy. Amin'ny Meilleur Guide de Diego Laurier dia anisan'ny fanomezana azony ny fitsidihana andreny toerana rehetra na raha antsika teoriny. Izay ihany koa nanapitra ny fandaharantsika androany isaorana ianao nanaraka fandarana hatramin'ny farany sy ny ekipa rehetra teto amin'ny televiziona malagasy. Tsy adino fa isaorana ihany koa ny mpiara-miasa dia ny ofisy paritry ny fizahantany any Toliara, National Tourism Development na ny NTDSA, ny Association des Tour Opérateurs Professionnels de Madagascar, ny Association Tsimiruru Guide and Translators any Toliara, ny Anik Beauté Tsakaviro mpanao tarehy ny taovolo koa sy ny Majesty ery Ambatonakanga Papekanjo. Dia mametraka amin'ny mandrapitafa ho amintsika rehetra indray. Veloma tompoko.
regardez Zaatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Découvrez la beauté de Madagascar avec le professionnel Madabest Diego Suarez à Fakamba Fanachantianao.